oaporana toko fa varambe folo andin'ny fa roapolo ka hatramin'ny fa raika amin'ny roapolo. Ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy, eny ny vokatry ny molony no mahavoky azy. Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela, koa izay mananrana azy dia inana ny vokany. Amen. Zany ten'Andriamanitra zany izy efa azafady somary ohatrany faripeo kely efa hainao tsenjery. Ten'Andriamanitra efa rehinao any amin'ny fiangonanao, any amin'ny olona mampahiry anao, kanefa moa ny ten'Andriamanitra dia tsara foana raha somaro ampavelona, ampatsiahivana. Na i Paoly Arangely mamangy amin'ny mpianany dia nilaza ny Filipiana 4:1 dia milaza hoe tsy mampaninona, tsy manahirana any mamerina teny averina fa mahasoa anareo izany. Ten'Andriamanitra zay hoentsika mifampalesa ozy dia zay le hoe ny vokatry ny vavantsika sy ny molontsika no mitondra soa na mahafaty antsika. Matetika zay zavatra zay tsy tandrina satria io no mibaiko. Vao miratra amin'ny masonao dia io vavy iny tsy maintsy miteny. Ten'Andriamanitra nefa dia mazava tsara mihitsy hoe aoka ozy izy any amin'ny Kolosianina 4:4 aoka ny teninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva mamsira. Zany hoe zavatra tsara no tokony hotononao na ho an'ny olona manodidina anao, na ho an'ny zanakao, na ho an'ny vadinao, na ho an'ny ankonanao, dia tokony teny soa mandrakariva. Tsarovy tsara i Jesosy rehefa naniraka ny mpianany any amin'ny Luka 10:15 ka hatramin'ny 15 any, dia ny zavatra nolazainy dia hoe aza mitondra na inona na inona ary zay toerana rehetra trano idinanareo dia alohan'ny zavatra rehetra, alohan'ny fitoriana sorona ohatran'ny karazana hoe fiarabana nga izy zany, tonoho ny fiadanana aloha izy ny olona ao amin'ny tokantrano io. Zany hoe izasy anao dia tokony hitonona zavatsoa. Ny olona tsy pino aza rehefa mandinika anao amin'ny firenena ny vazaha ny anglisy, maninona rehefa miona dia bonjour, tao tsisy ny teny mihitsy hoe mauvais jour. Ohatra ny avy dia efa milaza sady karazana firarentsoa zany, bonjour, bonne journée. Fa ny tsika lasa ohatrany hoe salama ve, ohatrany hoe misy nanahoana ianao, ohatrany hoe manahoana ianao, nanahoana, ohatrany hoe ny zavatra suite ny zavatra ratsy, ny zavatra nitsanga. Any ka lasa tenin'ny soratra masina dia milaza hoe ohabolana toko fahina voasingotry ny teny naroaka amin'ny vavanao ianao, voaringotry ny teny. Zany hoe zay teny navoaka amin'ny vavanao ihany no maharingotra. Matetika itsika ozy tsara tokoa zany hoe teny ny zavatra tsara zany. Rehefa misy problema ianao dia le problemanao andramindray mba hoe tsy miteny problemanao amin'olona fa teneno ndray kosa ny problemanao. Endrika anankiray izay nataon Jesosy rehefa nandeha teny amin'ny aviavy izy, rehefa tsy nahita vokatra teo amin'ny aviavy, maninona moa no nozon'le aviavy dia teny eo dia maina no hatrany amin'ny fakany. Ary gaga ny mpianany ka nanontany azy hoe ohatrany nahavaliana ny mpianany ka nanontany, dia izao zavatra nytenen'i Jesosy, tsy tony io aviavy io ihany ny zavatra hitranga ozy izy, fa rehefa hiteny ianareo vokatry ny molotra foana io le teny amin'ny tendrombohitra Matthieu 2:20 raha hiteny amin'ny tendrombohitra ianareo mivarena anaty ranomasina ka tsy mialana ozy dia ho tonga zany. Tianao tenena amin'izany dia le endrika tendrombohitra dia zavatra hoekarana, sarotra, avo, tsy ho vitantsika, karazana hoe endrika na problema eo amin'ny fiainanao dia tsy miteny manamafy an'le problema ianao, satria lasa fahitanao le problema, fahitanao le tendrombohitra dia mipotra trano ny fanahina, miverina trano ny karazana hoe ohatra ny tao tsy tafavoaka satria jerety aviny, jerety zavatra ny abetsana. Kanefa zao mba rehefa nanao an'izay vitsika izay dia ahoana ny tenin'ny soratra masina hoe zay rehetra nahiko no tanteraka teo amin'ny fiainako. Zao matoko 7:15 dia itsika zany olona dia eritreritra hoe ohatrany tsy ho vitako, ohatrany tsy tafavoaka dia mba mitenena indray hoe le tendrombohitra le problema aminao. Le ranomasina dia hoe enjerany amin'ny ranomasina, le ranomasina dia karazana endrika anankiray hoe mampiravina. Rehefa misy zavatra anankiray malotona zavatra ataoko hoe baingana nga dia lasa miravina. Dia zay no zavatra tiana atongavana androany
aza miteny zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao, aza miteny zavatra ratsy eo amin'ny zanakao na ny zavatra zay mety tsy asoa azy na ditanao ara fa tena hoe efa ohatra manao symptôme manaretina be, de zavatra tsara de teneny foana izy hoe ho sitrany ianao, teneny foana ho afaka ianao amin'ny problema zay manjoanao, ary ianao zay mandeha amin'izao fotoana zao de atadio tsara fa ny lelantsika io lela io voateny ny Jakoba 4:15 ka hatramin'ny 15 any de hoe io izy pentina zavatra kely tokony ohatrany hoe sambo avy mitondra ngeza be ny sambo nefa ny volant kely iny no mitondra ny sambo. Zany itsika ihany koa zany lela io izy dia misy mapetipetina ny tena rehetra, zany hoe rehefa ratsy ny tenen'io lelanao io dia lasa voasarinao faratsianao amin'ny fiainanao. Rehefa manonona zavatra fahaketrahany ianao dia aketraka tanteraka ianao tsy mahavidinina inona, fa rehefa manonona zavatra tsara ianao dia tadio tsara fa ohatra ny lasa manana force zany. Dia zany ty ten'Andriamanitra foy zany no etiko ampahirazana anao androany, voninahitra an'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanana. Amen.